Andriamatoa Herzog izay ampitarika nandray anjara tamin'ny tolona fitakiana fanivana teto amin'ny fireneny hatrany novahintsika aloha amin'ity atoandro ity toizako ny fanontaniana teo Herzog fitakiana jiro mbola tapaka ny jiro ny rano ny vidim-piainana maro ny zavatra notakiana tsy fandriam-pahalemana fa efa misy voavavy ireo amin'izao fotoan'izao raha ny fahitany Herzog manokana sa efa misy fomba hoe tsapa hoe miasa reto mpitondra antsika teo reto gouvernemanta zay nisorona aloha zany fa hiverina anendry gouvernemanta mifaraparan'ny herinandro ty ny filohan'ny fanavaozana. Mikasika an'izay angambany ataoko fa efa nisy karazana fitakiana napetraka. Za moa hatrany amin'ny voalohany dia efa nametraka foana hoe raha misy gouvernemanta anankiray, ministra anankiray tokony mametraka paikady izy hoe hatreto ny zavatra ho ataony. Misy fomba fiteny zay amin'ny teny vahiny hoe key performance indicators. Dikan'izay zany hoe tokony manana maridrefy mazava ahafahana mandrefy an'izay. Anisan'ny natonga anahy somary nanakihana ny gouvernemanta ny Andriamatoa Heritsalama moa zay zavatra zay hoe somary tsy mazava ny lalana izoran'ilay gouvernemanta. Raha tsy hiteny fotsiny tsika zao resaka jiro sy rano ohatra ataoko ngamba nisy ezaka tena za kosa aloha tsy mandany zay hoe misy ny ezaka vonjo maika natao ifehezana n'izay zavatra zay kanefany zay ezaka zay zany sarotra aminahay no mijery hoe ohatrany ahoana marina le maridrefy napetraka eo zany mavery le ezaka misy fa tsy voafaritra tsara le izy de tsy ahafahana miteny hoe tena tratra an'le gouvernemanta ve le izy sa hoe tsy tratra. Misy zavatra natao zany fa raha ohatra zany hoe ataontsika hoe tokony hiteny zany hoe mihena 2 ora isan'andro ny délestage. Izy tsy namaritra mazava an'izay de tsy afaka hiteny zay fa mety ndraindray le izy ndroa andro any amin'ny faritra sasany le izy mety tapaka mandritra ny tontolo andro de tsy voafaritra zany ny ezaka misy fa tsy voafaritra. Tahaka an'izay koa zao nataoko hoe ministère en commerce ohatra raha ho resahantsika indray moa zany karazana olona no resaka teto zany hoe misy olona mampiaya ny aya tsy havanana ozy ny fitenenana. Ohatr'izay koa ny ministera ny agriculture zay efa hitaraina ny olona hitantsika angamba fa ny syndicat tena efa mitaraina hoe i ministera ny agriculture ane ka manao népotisme sy clientélisme avany daholiny ao. Fitarainana maro zany efa hitantsika ny amin'ny anao manjery eny anisan'izany ohatra koa resaka ihany tsika ny commerce nahitana karazana produit périmé zany efa lany daty zay navoaka ny pejin'ny présidence. Dikan'izay tompona andraikitra zany ireo ministra sy ministera isan-karazan'ireo. Maro ny ministera tena hitaraina ny olona, ministera ny éducation nationale mena ohatra hitaraina ny olona maro izy fa tsy afaka no tantaraiko eto daholo zany fa zay ny teneniko anao hoe ny tena marary ny olona aloha zao de ny jiro sy rano de ny vidim-piainana ka ny fitondram-panjakana aloha zany raha iresaktsika ny sosialim-bahoaka de mila mijery andreo ka raha hijery andreo fitondram-panjakana de mila olona ataoko hoe mettre les bonnes personnes à la bonne place. Raha mbola olona hoe sanatriavina nandovolana tongavany teo ohatra de ezaka izy amerina an'iny. Mila olona tia tandrazana koa zany ny prime ministre raha isafidy olona akoatra ny paikady rehetra zay tokony apetrany. Mikasika ny prime ministre manokana moa za efa niteny tany voalohany hoe ho anahy manokana ny prime ministre de tokony olona ataoko hoe averiko foana le tia tandrazana aloha mitsinjo an'le vahoaka. Ny faharoa manarakarak'izay tokony olona mahay ny administration mahay ny politique publique mahay ny resaka finance publique ary mahafeha ny fifandraisana amin'ireo bailleur isan-karazan'ireo. Zany zavatra rehetrarehetra zany efa voalaza ihany tany aloha hoe ireto anie misy ataoko hoe karazana sivany raha tadidina aveo ny teny zahay hoe aleo tsy olona misy casserole. Le antécédent koa zany tsara jerena na ho an'ny prime ministre na ho an'ny ministre zay hipetraka eo. Fa raha fehizina le fomba fiasa le gouvernemanta teo fahitanareo tena hoe namaliny soatoavin'ilay atolona teny kanja ve fomba fiasa na nanomboka tany amin'ny prime ministre pikambana teo ny gouvernemanta sy ny ministera zay nytantanina. Raha fomba fijery amin'ny fotsy miangatra aloha zany ataoko hoe mety voavaly amin'ny ampahany tsy izy rehetra fa voavaly amin'ny ampahany. Matoko fitondram-panjakana moa tonga amin'io ataoko hoe fanoloana gouvernemanta io de mety nahatsapa an'izay koa izy hoe misy zavatra mbola tsy mety eto ka aleo jerena ny afahana manova ilay gouvernemanta mipetraka.
dikan'izay zany mety zahay rerana hitan'izay tsy famombiazana zay fa ny fitondram-panjakana ihany koa. Fa raha izay zany nareo manam-pikasana ve nareo andeha anatona ny solombavambahoaka inegosy mahakasika an'ilay hoe prime ministre mety aminareo? Mikasika ny prime ministre angambany raha hoe anatona ny anteny miram-pirenena ve sa hoe ny assemblée nationale, satria raha manaraka ny ordre constitutionnel tsika dia mety mbola vao amin'zareo ny voaka ny prime ministre. Amiko aloha zany zahay mitaka ny fampitsaharana ny andrim-panjakana rehetra. Ataoko angamba fa tsy dia tena hoe andeha ho any amin'ny assemblée nationale zay, fa kosa ametraka izay ny fitondram-panjakana le ndresako anareo teo hoe mba misy critère kosa ho amin'le toeran'ny prime ministre. Dia le nataoko anao teo hoe olona aloha intègre tia firenena, tsy manana antécédent na amin'ny fitsarana na politika, tsy tokony isy iaiay zany. Jerenao tamin'ny andro ny Hery-Tsalama Rajaonarivelo be dia be ny iaiay mbola ampiasy amin'ny BNI resaka CNAPS mandely zany le iaiay, dia mba ialana amin'izay le hoe olona tsy manana antécédent. Dia le tsindriko teo hoe mahafantatra ny administration publique, mahafeno finance publique ary mahay ny politika publique, dia misy fifandraisany amin'ny bailleur, ampitolona sy ny société civile. Eo amin'le resaka le hoe andravana an'ireo rafim-panjakana nitsangana tamin'ny république faha-efatra efa namaly an'iny fomba fanavaozana hoe mety ahazo sasitsika raha miroso amin'izay, satria tonga dia hoe fanonganam-panjakana fa ny anteny miram-pirenena ny mbola azo lazaina hoe andrim-panjakana crédible eto amin'ny firenena amin'izao fotoana efa lany mandat ny anteny miran-doholona fa ny zava-misy amin'izao fahitany hery. Le fipetraky le anteny miram-pirenena manoloana an'le fitondrana fanavaozana izay maro anisy nanohana an'le fitondrana nahongana teo. Zay moa le lazaiko anao hoe ahoana moa ny atokisanay olona hoy aho hoe nandeha izy teo aloha orange ny kravatany tonga ny filoham-pirenena vaovao miova ny kravatany, ary rehefa zay foana nataondreo reo anteny miram-pirenena reo hatramin'izay hoe rehefa misy ataoko hoe tombontsoa manokana dia manaraka izy. Aminahy zany efa namitaka ny vahoaka ny anteny miram-pirenena, satria 19 taona ho iaho no nijaly ny vahoaka ary tena feno ny kapoaka ny farany. Zao nefany mbola eo zareo mitentsika hoe crédible, légitime, crédible, légal, eo koa mantsy misy fanontaniana. Raha hitentsika mantsy hoe amin'ny vahoaka amiko angamba fa maro ihany no tsy resy lahatra tsony. Raha ohatra hoe crédible sy légal ekena raha anaraka ny ordre constitutionnel, kanefa izay le lazaiko anao hoe nisy fitakiana teny akanja, misy fomba roa azo anaovana anazy. Dia le nazavaiko tao hoe na miditra amin'ilay article 161 162 na manao an'ilay préconcertation dia mifanaraka, zay vao miditra amin'ilay concertation nationale pour la refondation na dia concertation sectorielle. Mila vahana koa mantsy le hoe fikaonan-doha sectoriel sy fikaonan-doha ho an'ny fanavaozana mihitsy, satria le sectoriel zany mikasika ny ministère ny asa misy eto Madagasikara, fa le concertation pour la refondation le razaiko hoe iny dia tena mikitika ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana, le tena fanofana le fototra. Dia ny ambiny moa zany ahafahana manao politika mpampandrosoana. Teo amin'ny nakasika an'ilay fionana tamin'ny SADC tena voaray tokoa ve nareo sa hoe voahiliky? Teo le nisan'ilay hetsika nataonareo teny Tsimbazaza ihany koa hoe izay tsy voaray nefa nisy sasany. Iny aloha zany fanamariana désinformation ny anaran'izy ireny. Nisy olona zany nanaparita iny hetsika teny amin'ny assemblée nationale iny dia hetsika fotsiny nampisehoana hoe mbola misy tanora tsy resy lahatra amin'ny assemblée nationale. Zay ary tsy nanao appel public fa ny fanarahana natao mivondrona vato moa tamin'ireny hoe 5 isaky ny entité ihany tsika makany fa tsika tsy anankirotana firenena fa aneo hevitra 5 zahay no nandeha zany isaky ny entité. Mikasika ny SADC indray adihevitra be ny tao amin'ny SADC, satria zareo zany anisan'le mivoy an'le tany voalohany nareo tanora nge tsy mivondrona nandalo tany amin'ny SADC zany tao alohan'le teny amin'ny assemblée nationale iny dia hoe mivondrona ianareo tanora. Niezaka nampivondrana ny tanora dia rehefa tonga tao amin'ny SADC dia hoe fa nareo ve andray anjara sa tsy andray anjara nareo maninona manakirotana firenena, maninona ianareo no tsy manaiky an'io programme efa napetraka io. Nazavaina moa zany hoe zay anie tsy nafantatra ny fisian'io programme io
zay any tsy nanontaniana ny fisian'io programme io ary tsy zahay rerana tsapan'izay hoe ny kafi moa zao le nyteneny hoe unilatéral ozy le nanaovana an'le programme de tamin'izay moa zany a nanolotra le sosikevitra izahay a hoe te misy tolo-kevitra ohatr'izao ny fijerinay an'le hitondrana le refondation vita ao anatin'ny 18 mois le izy a vita ny 18 mois a mbola eo zahay a posta élection a anara-maso hoe tena manaraka an'le zavatra napetraka avant ny élection hoe zay mpitondra ho tonga eo zay zany napetraka tamin'ny sadeky hoe 18 volana io vita mandalo an'le resako hoe préconcertation ohatra na le fametrahana le article 161-162 a mahazo rafitra vaovao tsika rafitra vaovao misy assemblée constituante ataotsika hoe rafitra mpanao lalàna ino ny manara-maso ny asan'ny mpanantanteraka ny gouvernemanta satria tokony miainga avao a zavatra ataon'ny gouvernemanta fa tsy hoe any amin'ny ministère de fondation misy ny comité rehetrarehetra de mihidy ao anatin'le ministère de fondation le izy fa tsy misokatra mihitsy ny comité de pilotage zao a mihidy ao amin'ny ministère de fondation nefa niny a tokony ary amin'ny assemblée constituante ary de miara-miasa fotsiny le ministère sy le assemblée constituante hoe zao ary le ho tanterahana mandritra ny concertation nationale mbola misy zavatra zany ao a tsy hitanay tsy anananay droit de regard ao zany teny vahiny hoe mba hita hoe makaizany lalana izy fa ndana ianareo maneho hevitra fotsiny amin'izao zany ny tanora de asaina maneho hevitra fotsiny nefa ny tanora tena te hijery hoe aiza marina ny lalana zava-misy ka eo amin'izay mihitsy fantsy hoe misy famakafakana mpanao politika sasany hoe vondrona samy hafa hoe reo avondrona avy any ivelan'ireo de te hampirisika an'le eto Madagasikara hanokatra ny gouvernemanta ho an'ny rehetra mikasika an'le manokatra ny gouvernemanta ho an'ny rehetra zay mantsy ataoko ho resako amin'ny malagasy rehetra zay a fatahorana misy a de hoe sao hiverina le fitondrana teo aloha nefa amin'izao raha ao anaty gouvernemanta tao a misy olony teo aloha misy olony TGV tao tsy ho teneniko eto moa le izy fa nisy tao ary raha antsika malala fa napetrakay mazava kosa hoe justice aloha zay vao réconciliation dikan'izay a tsy maintsy misy aloha ny fitsarana ary zay koa ny ilana rafitra fitsarana tena matanjaka hoe tsaraina daholo aloha ny olona nanao tsy nety teto Madagasikara zay vao mahazo miverina satria ahoana moa ny anakena hoe nangalatra teto amin'ny firenena ianao lasa ianao mitsoaka rehefa voahongana de hiverina indray ianao de ohatran'ireny tsy nanao ininina reny misy tsy fahatomombanana zany ny rafi-pitsarana ka mila fanitsiny zay anatin'le programme napetraka tany amin'ny SADC de misy fomba ahafahana koa manitsy an'izay zavatra zay satria le séparation de pouvoir zany tsy mipetraka foana hoe mpanantanteraka mpanao lalàna sy fitsarana fa mbola indraindray mbola ny avy ato amin'ny mpanantanteraka ihany no mibaiko ny any amin'ny fitsarana ny avy amin'ny mpanantanteraka ihany no mibaiko ny ato amin'ny mpanao lalàna na mpanao lalàna mitsabaka ny ataon'ny mpanantanteraka na reny sonina atao tany ivelandreny raha indray mampanontany teny hoe avy amin'ny Andriamatoa panina veny na fitanan'ireny sa avy amin'ny Andriamatoa filoha sa inona marina mbola manontany tena zany zao amin'izao hoe raha nanao sonia ny filoha sy ny panina de hoe inona marina le zavatra voasony amin'ny anara mangarahara moa tokony anaovana an'izay zany hoe le rafitra eto mihitsy zany mila ovaina aloha amin'izay satria mijabaka misy fifampijabahana andraikitra le izy tsy mahafantatra an'le tena lalàna ihany koa ny tompona andraikitra fa ohatrany hoe lasa mandika azy amin'izay tiany hitondrana anazy zay ve le izy anatin'izay zavatra zay misy efa lalàna arahana ihany a fa misy nefa eny antsefatsefany eny a somary hoe ataoko hoe interprétation samy manao zay fieritreretany an'le izy zany zay mahatonga anay mametraka foana hoe tokony isy aloha le préconcertation a tena metraka rafitra aloha hoe tena hifanarahany rehetra rafitra misy ataoko hoe justice tena hoe mipetraka tsara ny fitsarana tsy ahafahan'ireo olona zay tsy maty manota sanatria hiverina indray a de ho voadio ao anatin'ny fitondrana vaovao misy fanamarian'ny mpijery antsika tompanaraka antsika atao amin'ny page ery hoe teo ministra za manokana raha hoe zany anontaniana hoe anao ministra ataoko angambany fa hoe raha ny fahaizana aloha manana traikefa ihany a fa kosany a za raha anao an'io zavatra io de tsy maintsy misy fifanarahana
ampitolona satria izay moa no natonga anay nanangana ny vato nanangana ny kolektif nanangana nireo vondrom-pitolona reo nidikan'izay ho anay na za na iza ho eo amin'le toera-ministra ka avy ampitolona de tokony manao karazana contrat social hoe tena ifea le ministera idirana eo ho ana manokana moa zany amin'izao fotoana ataoko hoe mandeha ihany ny resaka misy miteny hoe midira lesy fa elany manana le kapasité raha tsy miditra koa nganareo tena mitondra n'le fanovana ho an'le firenena de inona moa ny dikany hijerijery ty ivelany fotsiny ve misy indray moa zany le miteny hoe rafitra efa maty io de aleo tsy miditra ao fa so maty ao koa amiko manokana le izy de miankina amin'le situation zany miankina amin'izay zava-misy eo de miankina amin'ireo namanareo hoe ahoana irosy ve sa mijery avy aty ivelany fa nitanjona aloha de raha ihany hoe raha tonga eo ianao de tadio aloha fa misy ny atao hoe solidarité gouvernementale dikan'izay ny tenako tsy afaka hoe teny firy-tsony zay aloha satria be de be mantsy ny olona no mitsara koa ndraindray hoe rehefa niditra atao de mangina ampanginina fa miditra ao ianao ohatra ataontsika hoe ministre ny commerce na ministre ny agriculture de tena tsy maintsy hifantoka amin'le commerce na hifantoka amin'le agriculture de zay ngambany ny amaliko an'izay fantaniana zay hoe mbola tsy afaka mamaly direct anareo fa manazava fotsiny hoe inona mety zavatra izy eo fa mbola mifanaraka tsara ve aloha le ianareo ny ainga tany amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana septambra 2024 hatramin'izao 10 ny volana martsa zao amin'ny fanapahan-kevitra sy ny hoe zavatra zay atao ngamba ho azavaiko kely aloha mikasika an'iny ny zava-nisy raha tsy voina ny tantara de tao anatin'ny tolona iza hay tsy nampiseho hoe iza ny tao ambadiky mipejy na iza ny lohany satria raha fantatra ny lohany de minoana nareo fa mora kely nanapaka ny lohan'le hetsika de nalefa tao anatin'le savorivory rehefa vita le tolona de samy nanenjika misy le lazaiko anao teo tena nitazona n'le maha-gardien de la révolution anazy misy le avy hatrany de opportuniste de hoe andao hitady seza de misy moa zany le mpigafikafy teny misy tsy fitovikevitra aloha zany teo tamin'iny hoe andao tsika tsaka toerana za moa anisan'le niteny tamin'izany hoe aloha tsika tsaka toerana fa mijery ahoana marina fizotranyity fa raha miditra tsika nefa tsisy miteny tsony eo de ahoana de misy le efa nanararoatra de teo no misy ataoko hoe fisarahana angamba ny hevitra fa amin'izao kosa miverina mitambatra satria matsapa hoe misy andraikitra tokony ho raisina ho an'le firenena fa raha tao anatin'izay fotoana maromaro zay no izahan'ny olona nampidinareo tena nivona hainao manjery ty ohatra ny tambazotra an-tserasera karazan'ny fampiantsy hoe re tsy lasa voavidy vola tena nisy tokoa ve zay mividy vola anareo mpitolona sasany tao zay za aloha tsy afaka miteny hoe nisy sa tsy nisy fa ny zavatra tsapa kosa nge sahirana ny tanora malagasy tsy omeko tsiny ihany ny tanora sasatsasany raha hoe misy mamme kely de manaraka de misy ny fifanaratsiana nefa eo koa le hoe misy ny fanaratsiana tsotro zao raha natadidy ianao tamin'ny voalohany indrindra de efa nisy ny tena hoe olon'ny TMH tadidinao ngamba reny avy eo nisy ny tena hoe olon'ny parsosy raha vatomanga de avy eo indray nisy ny tena hoe iza moa le farany teo olon'ny raha isasy daya nefa ny zady any de olon'ny vahoaka malagasy tena hoe miaro ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ny tanjoko de zay foana ny ligne de conduite itondrako ny fiainana mbola tsisy ny aso anefa nyray tamin'ireo olona nitenitenenao teo hoe tamin'ireny tolona reny hoe niantso anazy zany hoe raha natsiaro ianao nalefaka tao amin'ny Facebook nisy fotoana niona tamin'ny misy miantso tena misy miantso de nisy fotoana ohatra zao tafiona tamin'ny madame Raisara zay vola de nifampiresaka fa za moa nalefaka tao amin'ny Facebook sy mba izay hoe tao arilohan'le any gasikara le hoe aoka izay ny fanenjehana iny de nametraka fotsiny hoe za hoe tsy manenjika olona fa aoka ny fitsarana no hanadio olona na andoto olona fa anjaran'ny fitsarana zay moa no navoakako tamin'izay de nandeha mety iny koa natonga an'le resaka hoe voavidiny raha isa fa raha manontany ny vahoaka koa hoe raha ny zavatra ataoko amin'izao hoe de pozin'olona ho voavidy vola manana ny tanjoko a de manana ny linina arahako ary hitanao ngamba fa mbola miteny foana ary mbola maneho hevitra tsy hoe manenjika botolo an'le fitondrana na hoe manadio tanteraka an'le fitondrana fa mametraka foana hoe misy zavatra ne
tia mahatsara anazy tsy voatery azo raisina le hevitra fa hita kosa angamba hoe mahitsy le zavatra matony tsy mahatoky ny assemblée nationale averiko foana le tena crise institutionnelle le nisy tsy fatokisana ny HCC tsy fatokisana ny assemblée nationale tsy vavitany ny antenimieram-pirenena ny asany amin'ny fanaraha-maso ny gouvernemanta donc ngamba tsapatsika rehetra zay fa resy zavatra nambarinao zay mihaino nareo ve ny filohan'ny fanavaozana mikasika ny filohan'ny fanavaozana manokana ataoko ngambany hoe tsy haiko na misy sakana na misy tahotra be de be koa moa le asisondresaka za zao maheno hoe misy miteny hono any amin'ny filoham-pirenena any hoe za tsy azo atokisana mitady hanonga-mpanjakana ataoko amin'ny fomba tsotra na tonga anay nanao an'le fanambarana iny de ho fanairana satria mahatsapa ihany hoe natao anjorom-bala nge le tanora aiza monko to de teneno ndanonareo tran'izay da miverina mianatra fa tsisy zava-patantrareo io de matsiaro ihany le tanora zay ne nanao an'le tolole zay ne miezako balizy aiza le rafitra mba mety ahafahan'ny tanora tena mandray anjara tsy hoe alaina fotsiny le hevitra fa tena mandray anjara tena mitondra le fanovana satria zava-misy zao ohatra cercle de réflexion tena ataoko ohatra moa ainareo moa zany réflexion zany ao ianao zany ao anaty boribory de mieritrereta ao anaty boribory ao anaty le cercle de réflexion iza moa no miteny hoe le zavatra nieritreretana atao anaty boribory tena izy indray ary amin'le comité de pilotage sy comité de rédaction satria tsisy tanora any nangataka izay hoe mba tokony isy olo tena nay any amin'le comité tsy mety ozy filazany teo amin'ny fitondram-panjakana de tsy maintsy nanao fanairana izahay zany hoe angataka zany nareo hoe hoenoy izay tanora mangataka le anteny meran'ny tanora mihitsy iny moa zany ataoko hoe fangatahana anankiray tao anatiny le anteny meran'ny tanora iny misy fotoana efa ndresahana hoe tokony misy amin'izao mantsy zao ny Sénat zany efa rava mbola misy ny budget ny Sénat afaka eritreretina ohatra manao an'le conseil économique spécial économique et social ho an'ny tanora na hoe jerena raha pouvoir régulateur koa le HCC hoe tena te hiratirampeny tsy fatokisany vahoaka anazy mba miezaka izy mametraka rafitra hoe ay atonareo tanora mba manana droit de tsy haiko moa zany hoe droit de veto sa droit de vote sa inona hitenenana ohatrany de chambre hoe tapaka ao amin'ny chambre anankiray tsy maintsy mandalo ny chambre ray vao tapaka ahafahana tena hoe balizy zany amin'izay fotoan'izay fa tsy hoe alefanareo mivorivory ary amin'ny ministère ny jeunesse rehefa mivorivory ary nefa avy eo tsy manana fanapahan-kevitra koa zany hoe mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ihany koa anisan'ny hoe mamatotra antsika ireo fifanarahana maro be natao vondrona afrikanina io ny SADC io vondrona européanina io ny trosantsika any amin'ny banky iraisam-pirenena tahirim-bola iraisam-pirenena mamatsy tetika asa maro be eto Madagasikara ireo mpiarome minantoka antsika ireo ahoana ny fomba hoentina hoe anampinan'ny firenena ihany koa zany mba tena hanana ny fahaleovantena eny amin'ny fitantanana an'ireo vola izao anohanina tetika aseto Madagasikara raha fahitany so manokana indray zavatra tsapa aloha ny vola rehefa tonga atao amintsika rehefa le olona mitantana le vola mihitsy ny olona tsy manana an'le déontologie etika tsy ataoko hoe tsy tia tandrazana zany de feno halatra io mentsika ohatra zao ny BNGRC maro any vola niditra tao fa jereo fa mbola misy olana ny Tomasiny ndraindray tsy le fitondram-panjakana ny olana va le olona mpitantanao mihitsy ka zay le mila jerena le fitantanana ny vola avy any ivelany matetika de trosaitsika nefany tsy misy fanaraha-maso ara-dalàna ny vola fa tena hoe gamba 10% sisa ny tonga eny amin'ny tantsaha sy ny any amin'ny ambanivohitra za moa ny asa tamin'ny tontolo ambanivohitra de mahatsapa an'izay ny bailleur de fonds tsika de tsy maintsy mbola mila ihany fifanerasirana amin'izy ireo satria nahoana tsy manana ny atao hoe fonds souverain Madagasikara raha nanana fonds souverain tsika mety afaka nahenina ny volana alaina tany ivelany tsika raha zao mitena hoe tsisy vola ny kitapom-bola mpanjakana aizitsika nita le vola eo koa le misy hoe apetraka aloha le souveraineté apetraka zany le fiandrianam-pirenena de rehefa mandeha le accord any ivelany de mametraka ny tombotsoa Madagasikara ohatra hoe manao accord zao hoe mindram-bola exploitation minier ohatra de miteny ianao hoe 51% malagasy 49% anareo de omeo anay le fitaovana hitrandrahana izy de atsanony eto aminay rehefa mijanona eto le fitaovana voaverina ny volany mitoy ny fampandrosoana ny firenena dikan'izay mila mipetraka le souveraineté mila mipetraka le tena hoe fitiava-tanindrazana sy le suivi de mametraka tsika hoe raha ampiasa vola avy any ivelany de retiny ampiasaina azy fa tsy ho verivery hiditra any am-paosin'ireo mpitondra tsy tia ataoko hoe ireo mpitondra mpangalatra zay
nisy moa zany teto amin'ny firenena hatramin'izay. Maro ny tetikasa afaka mbola trandrahana eto Madagasikara, isan'izany ny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny lafin'ny famokarana. Fa inona no nahatonga an'ilay mpitondra fanjakana, ilay fitondrana niongana teo taty amin'ny fananganana fotodrafitrasa, fa tsy nanana an'izay resaka hoe tetikasa tany amin'ny tontolo ambanivohitra izay tena hoe niopana an'ilay teti-bola ihany koa. Tsotra be ny valan'izay, ny fitondrana teo aloha dia populisme no mahafinaritra azy. Dikan'izay hoe ataoko hoe manafosafo zany, manafosafo ny zava-misy fa tsy tena mijery an'ilay fototra ahafahana mampandroso an'ilay firenena. Fizarana zavatra zany na maika le hoe fisehosehoana. Ka iny moa anisan'ny anitsiana ny filoham-pirenena amin'izao hoe tandremo fa tsy tsara amin'ny vahoaka malagasy intsony angely fanaovana populisme. Efa fahita amin'io zavatra io vahoaka malagasy hoe mizara zavatra kely dia faly. Ary izay ny olana ny famatsim-bola teto amintsika dia natao fizarana. Mandeha ny TMDH miala tsiny amin'ny fidy aloha fizarana vola hoe mena vola fanampiana ilay olona. Tsy nomena ataoko hoe fahafahana mandinika sy fahafahana mitady amin'ny tena manokana zany. Any amin'ilay fanabeazana koa izay koa moa mahatonga na malahelo any amin'ny ministeran'ny fanabeazana io satria any ny tena fototra anankiray ahafahana manova ny toe-tsain'ny malagasy. Rehefa mahay ny mpianatra, mahay ny tanora miova ny toe-tsaina, tsy hisy zany ho mpangalatra satria voavolavolany amin'ny fiarahamonina sy ny fampianarantsika. Raha voavolavola ho ratsy tsika any rehefa lehibe tsika tonga eo amin'ilay toerana dia manao ny adalany ny fiarahamonina, misy rafi-piarahamonina efa somary simba ihany zany ao. Tapitra ny fandarantsika Herzou, inona no azonao amin'ity an'ireo voaresakantsika tato anatin'ny fandarana zara hevitra ary afatra ihany koa? Ny afatra angamba amin'ny fitondram-panjakana dia hoe aza mamerina ny fahadisoana teo aloha. Raha isafidy premier ministre na prime ministre tsika dia efa misy an'ireo lazaiko ireo hoe alao olona tia tanindrazana, mahay mifeny politique publique, finance publique, misy fifandraisany amin'ny tanora sy fifandraisany amin'ny société civile, dia mahay miara-miasa amin'ny miombinantoka ny bailleur de fonds. Ny faharoa omeo lanja ireo tanora ireo. Araka ny lazaiko teo misy tanora dia hijanona ho balizy hoe hiaro an'ilay refondation, gardien de la refondation. Misy tanora tena mahazaka département ministériel afaka mandray toerana teknika any amin'ireny ministera isan-karazany ireny. Dia afatra ho an'ny vahoaka malagasy hoe aza sodoka ny zavatra ivelany isika vahoaka malagasy fa andao re tena hijery hoe ahoana ny anovana ny Madagasikara, ahoana ny ahafahantsika manana firaisan-kina anova Madagasikara, anova toe-tsaina tsy ho titena fa tena ho tian'ilay firenena sy ilay tanindrazana. Izay ngamba ny afatra apetrako namana Michel dia mankasitraka anareo tamin'ny fandraisana tato amin'ny IGM.